dia mbola te hanohy ako aho anatin'izay rehetrarehetra zay hoe nitsika ny fiainantsika amin'izao vanandro farany zao mila felon'ny fanahtsika, mila felon'ny fanamasintsika. Efesiana toko faefatra, Efesiana toko faefatra, raha misy teny mila ambara amin'ny fiangonana amin'izao vaninandro ianantsika zao dia anisany ity teny ity. Andiny fahavalo ambin'ny folo, Efesiana toko faefatra, Efesiana toko faefatra andiny fahavalo ambin'ny folo. Ary aza ho mamony divay ianareo. Efesiana toko fadimy azafady, Efesiana toko fadimy andiny fahavalo ambin'ny folo azafady, fa tsy toko efatra fa toko fadimy. Efesiana toko fadimy andiny fahavalo ambin'ny folo. Ary aza ho mamony divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy, fa aoka ho felona ny fanahy. Aoka ho felona ny fanahy. Ianao eto, zahay eto, zay mijoro eto dia mila ho felona ny fanahy. Zay sitrako ny tompo, zay ny akasitrahan'ny tompo. Aza mieritreritra anao olona voatsongo, olona notsongaina, olona manokana, olona spesiala no felona ny fanahy. Fa ianao eto io, ianao mipetraka io, za mitsangana ito dia ny baiko ny tompo dia hoe aoka ho felona ny fanahy. Aoka ho felona ny fanahy. Rehetra mieritreritra hoe fanamasina zany omena olona spesiala, olo-boaositra, olo anatin'ny ministera dimy, apôstôly, mpaminany, mpampianatra, evanjelista, mpiandry. Fa ny tenin'Andriamanitra eto ty Efesiana ity dia nosoratana ho an'ny fiangonana atao Efesosy. Dia ny fiangonana atao Efesosy, ny mpino rehetra atao zany tsisy titra io. Misy manana andraikitra atao, misy tompona andraikitra atao, misy manana titra atao. Fa ny taratasy ny soratana ho an'ny fiangonana atao Efesosy dia nysoratana ho an'ny mpino rehetra. Dia rehefa soratana ho an'ny mpino rehetra io zany dia ho an'le olona rehetra zay. Ary ny baiko napetraky ny tenin'Andriamanitra, ny zavatra nitakin'ny Paoly tao anatin'ilay izy dia hoy izy hoe aoka ho felona ny fanahy. Iza zany tokony felona ny fanahy? Za ianao. Vakio ny Efesiana toko voalohany andininy voalohany. Efesiana toko voalohany andininy voalohany. Ahitanao hoe ndraindraytsika matsy mieritreritra hoe tena tsy tena ho anay zany fanahy zany, tsy natokana ho anahy zany. Fa zao no voasoratra Efesiana toko voalohany andininy voalohany. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra mahamangy ny olona masina any Efesosy izay matoky ao amin'ny Jesosy. Iza nandefasana ny taratasy? Iza? Atao mafimafy. Mahamangy ny olona masina any Efesosy dia inona koa? Izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay ny andefasana ny taratasy, ny olona masina ao Efesosy. Iza ny olona masina? Iza ny olona masina? Masina iza? Masim-bavy izy? Asandratra olo masina, atsangana olo masina. Ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra dia zao, rehefa nibebaka ny olona anankiray, rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ny olona anankiray, zao na toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo, izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Iza le hoe nandray azy? Nandray an'izy? Jesosy le izy zanak'Andriamanitra. Zao na toko voalohany dia Jesosy ilay teny tonga nofo nonona tamintsika. Dia zay rehetrarehetra nandray an'io teny io dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia rehefa nandray an'ilay teny ianao zany, nandray a Jesosy Kristy ianao dia nomena hery, puissance zany, nomena hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia ianao le antsoina hoe olona masina. Dakoro amin'izany ianao sa tsy dakoro? Na tsy dakoro any ianao, zay ny fahamarinana. Fa ny olona nandray an'i Jesosy ny bebaka marina dia antsoina hoe olona masina.
fa tsy olona masina araka neritreretanao azy amin'ny fotom-pampianarana sy atoko-pinoana anankiray izay miresaka olona masina rehefa zao asaratra olona masina sy ny sisa fa ianao io nibebaka nanolo tena ho an' Jesosy nandray an' Jesosy tompo dia tempolo ny fanamasina ianao. Korintiana voalohany toko fahatelo andiny fahinana ambin'ny folo. Tsy fantatrareo va fa tempolo ny fanamasina ianareo? Tsy fantatrareo va fa tempolo n'Andriamanitra ianareo? Any fanahan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Paolo nanoratra an'izay. Dia Petera koa rehefa nanoratra ny epistiliny dia ozy izy hoe ianareo dia trano fanahy. Dia ilay trano fanahy itoeran'ny fanamasina. Dia rehefa ao aminao ianao trano fanahy itoeran'ny fanamasina dia ianao zany ny olona masina. Mazava ve aloha izay teboko izay? Ny olona masina dia ny olona nanolo tena ho an' Jesosy. Rehefa mamaky ny epistily ianao ka rehefa manomboka ny epistily dia asehony ao foana hoe omenaniza ny epistily omenan'ny olona aiza olona ria dia miteny foana izy hoe mamangy ny olona masina ao amin'izao mamangy ny olona masina ao amin'izao satria ny tiana tenenina dia izao. Fa kio ndray Korintiana voalohany toko voalohany. Korintiana voalohany toko voalohany. Korintiana voalohany toko voalohany andininy voalohany. Paoly vao antso apôstôlin' Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra ary Sôstena rahalahy mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto dia zay no masinina. Fiangonana any Korinto dia izay no masinina aiza ao amin'ny zany miomana ao amin'ny tantely ao amin'ny Kristy Jesosy. Io anarany io ihany manamasina anao fa tsisy anarana hafa. Ny tenin'Andriamanitra no manamasina anao ary zay dia voalaza hoe mamangy ny olona ny fiangonana an'Andriamanitra ao Korinto dia zay mamasinina ao amin'ny Kristy Jesosy. Tena tiana apetraka amintsika tsara zany zay hoe le olona nanolo tena ho an' Jesosy mibebaka marina dia fiangonan'i Jesosy Kristy izy. Vakio indray ary Korintiana voalohany. Korintiana faharoa toko voalohany. Korintiana faharoa toko voalohany. Korintiana faharoa toko voalohany andininy voalohany. Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra ary Timoty rahalahy mamangy iza indray mamangy ny fiangonan'Andriamanitra izay any Korinto mba amin'ny olona masina rehetra erany Akaia. Vakio indray Filipiana toko voalohany. Filipiana toko voalohany andininy voalohany. Paoly sy Timoty mpamompon'i Kristy Jesosy mamangy ny olona masina rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny mpitandrina sy ny diakona izay any Filipi. Mbola manazava tsara aminao indray ny tenin'Andriamanitra eto. Sy ny teny izy hoe mamangy ny olona masina rehetra any am-pasana na hoe mamangy ny olona masina rehetra any an-danitra fa iza ilay olona masina ao Filipi. Dia akoatran'le tiako apetraka tsara amintsika zany tenin'Andriamanitra hoe itsika ireo dia tempolo fanamasina trano fanahy ny mpino rehetra. Dia le any Filipiana io dia ozy izy hoe mamangy ny olona masina rehetra. Fa avy eo anatin'le olona masina misy ny mpitandrina. Azonao ve? Misy ny diakona. Fa ny mpino ny olona nanolo tena ho an' Jesosy dia olona masina. Mazava ve aloha zay? Mazava tsara zay. Tempolo ny fanamasina, trano fanahy, fonenan'Andriamanitra no amasinina. Inona moa dikan'ilay hoe no amasinina? Inona moa dikan'ilay hoe olona masina? Ny dikan'ilay hoe masina dia voatokana. Natokana ho anna
an'Andriamanitra. Ohatra zao hoe masina ty sono ty, masina ty micro ty ty tsy anaovanaovanao hira zao tontolo zao zany, fa ty ato ty dia anaovana fitoriana, anaovana fiterana. Raha mandeha ny toerana anaovana fitoriana ny velany ihany entina ny sono dia voatokana anaovana fitoriana, anaovana hira manontolo. Voatokana ny clavier amin'ny fitendrena hira ara-pirazantsara ihany. Ny fitaovana ao an-tokantrano rehefa ao an-dakozia dia natokana ao an-dakozia dia tsy makany amin'ny toeran-kafa satria voatokana ao le izy. Tiana tenenina amin'ireny masina zany dia voatokana ihany koa anao ho an'i Jesosy. Amen. Voatokana ianao ho an'i Jesosy. Izay ny dikany hoe masina. Consacré, saint no amasino tompo ho azy rehetra, ho azy manontolo ianao. Dia miditra amin'izay ko zany mazava indray zany aloha dikany hoe masina. Voatokana ho an'i Jesosy. Petraka fanontaniana androany, tena voatokana ho an'i Jesosy ve ianao? Io fanokana an'io indray tsy hoe avy ety ianao dia voatokana ho an'i Jesosy. Izy fotoa lehibe ho fanokanana anao ho an'i Jesosy, fa ny fanoloran-tenanao ho an'i Jesosy, ny fibebahanao, ny fanaikenao ho an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, io ilay hoe nandray azy nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia vao isy tompoka sy ny fanamasina. Filipianina Efesiana toko voalohany indray dia milaza hoe rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao dia vao isy tompoka sy ny fanamasina. Dia ny tompoka sy iny no manamarina fa misy tompony ianao dia an'i Jesosy ianao. Dikany hoe masina zany dia an'i Jesosy. Amen. Masina ho an'i Jesosy ianao, natokana ho an'i Jesosy ianao. Zavatra anankiray rehefa ho amasinina zany Andriamanitra miteny hoe amasino anaty taranaka ty, amasino anaty foko ty ny Levita, anao ny asan'Andriamanitra, anao ny asa fanompoana, natokana ho an'Andriamanitra izy. Ianao koa rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy dia voatokana ho azy ianao, saina, fo, fanahy, maso, mombamombanao rehetrarehetra. Halleloia. Mitohy nefa mitohy ny tantara mandeha ny hazakazaka. Ao anatin'ny epistily ianao mahita zavatra be da be tena hoe tsy tokony ho tononona intsony ao anatin'ny mpino sy ny kristianina nefa mbola voasoratra ao. Fampianarana manaraka indray dia zao, ny epistily dia nosoratana ho an'ny mpino. Ahoana hoe? Ny epistily dia nosoratana ho an'ny mpino, zany hoe olona efa fiangonana Jesosy, olona efa nanolo tena ho an'i Jesosy, olona efa nibebaka indray zanak'Andriamanitra no anoratana ny epistily. Dia rehefa nisoratana ny epistily misy fampianarana, misy fananarana, misy fanoroana zavatra maro ao. Ka rehefa mandeha ny epistily dia hoy izy hoe azo mamidivay ianareo vaoko ho fiangonana fanahy. Zany hoe na efa nisoratana ho an'ny fiangonana izy zany mbola misy mamidivay ao. Azonao ve? Nefa efa fiangonana. Raha mamaky ianao ny Korintianina dia eo amin'ny Korintianina koa fiangonana io, fa io fiangonana Korintianina io fiangonana ara-nofo be tsy hita velively satria ireo miady, tsy mifankahazo, satria ireo misy fijangajangana, satria ireo misy fitoriana, misy afera eny amin'ny tribonaly, nefa samy zanak'Andriamanitra ao am-piangonana. Dia hoy Paoly efa maninona ny any amin'izao tontolo izao, nasainareo mitsara anareo, tsy mamenatra ve zany? Zany hoe ny tiana tenenina zany hoe le miresaka amin'ny olona masina ho an'ny mpino dia misy zavatra be da be mbola mila amboarina. Fa io tsara nge epistily fa misy hoe fadio fijangajangana, esoriny langa, esoriny lolopo, esoriny avonavona, aza miray amin'ny asa maizina tsy mahavoka tsoa. Efa pino ireo resahan'ireo, efa pino ireo resahan'ireo. Ozy isika hoe tsy ho anay tsony zany e, tsy ho any zanak'Andriamanitra tsony zany e, fa tena ho an'le mpino mihitsy, ho an'le fiangonana mihitsy no anoratana an'io rehetrarehetra io. Raha amaky an'ity zao tsika, ataoke tsika mbola verina le Efesianina ka amaky eny ambonimbony andiny fadimy amby folo. Efesianina toko fadimy andiny fadimy amby folo. Efesianina toko fadimy andiny fadimy amby folo. Koa tandremo tsara izay fandehananareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endrika. Iza ny resahana? Ny olona masaka. Iza ny resahana? Mpino. Zao tena hoe diso gabo ty epistily ny Paoly ty tokony ary amin'ny evangelisation any an-dalana any izy no miresaka an'io. Fa misy zavatra mila hitsy, mila amboarina, mila fananarana. Mety hoe tsy miantra koa le izy, fa fampitandremana hoe sao dia manao an'izany ianareo. Koa tandremo tsara ny fandehanareo, mba tsy handeha hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endrika. Araroto ny andro azarovatsoa fa ratsy zao fiainana zao.
ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantanareo izay sitrapony tompo ary azo mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa inona ny setriny aoka ho fianonany fanahy za miteny aminao raha nasaina vavy a ary raha vao misy tsy feno ao anatinao io dia misy zavatra hafa menao io misy n'olona miteny hoe zaka mamidivay zany sotro kely fotsiny misy zany ka misy zany ka misy zany i Paoly regny teny tamin'ny Timoty aza misotro rantsoa fa misotro divay kely izy tsy niteny aza misotro divay aza mamy divay izy tsy hiditra be amin'ny detay an'izay tsika fa zay le izy hoe aza mamy divay izy fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa marina teny bebe teo hoe misy hoe za tsy mamy fa nisotro fotsiny toko ame fahendrena fandehanana araka sitrapon'Andriamanitra taiza le tiako nytenenina teo ay raha vao misy bava ao anao dia tsy maintsy misy zavatra mameno an'io manaiky zany venao satsia hoy teny frantsay zay hoe la nature a horreur du vide tsy vide zany fa misy zavatra mameno an'io foanao dia anisan'ny mameno azy ny divay anisany mameno azy ny mamimamy divay fa afaka esorina io divay io dia afaka atao zavatra hafa hoe mamimamina tsy haiko mamimamina lamody mamimamina kiraro mamimamina akanjo mamimamina asa mamimamina tômobila mamimamina vola afaka soloana zany hoe zay misy zavatra mihoatra ao aminao a efa mahamamo anao zay misy koa mamy voanjo rehefa mihinana be anao dia hoe fanotany anao dia amin'ny atoandro dia tiana tenenina amin'io dia zao aza raisinao fotsiny ilay izy hoe divay eto aloha zany dia nandresaka divay satria mety misy fanaranam-po tamin'ny misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa fampianarana ao antsika pino amin'izao ora sy vaninandro sy fotoana iainantsika zao a aoka tsisy zavatra hamamo anao a afa-tsy ny fafenon'ny fanamasina rehefa nitory ny tenin'Andriamanitra Petera tamin'ny andro Pentekosta dia ozy olona mamy divay io fa tsy mamy divay izy fa fenon'ny fanamasina izy nitory ny tenin'Andriamanitra aoka ho fianona ny fanahy zaho sy ianao aoka ho fianona ny fanahy zaho sy ianao fa raha vao tsy fenon'ny fanahy ianao a dia zavatra hafa ny ameno anao zao ny voasoratra rehefa miala ny fanahy reo izy izy a ao amin'ny olona dia makaiza izy lasa izy makany anefitra rehefa makany anefitra any izy a dia ohatrany tsy tamany izy any le hoe andeha hiverina any amin'ilay toerana ny alako a rehefa miverina amin'ilay toerana ny alany izy a ka hitany fa foana ny tao malalaka ny tao dia ahoa miantso namana izy ndao fa misy malalaka ato raha hiditra nareo dia miantso izy a fanahy fito mahery kokoa noho izy inona natonga lazy niditra satria misy banga atao misy plasy nalalaka atao dia niditra izy azonao hoe zany dia matoa tafiditra ao anaty lapa ny fahavalo misy nalalaka atao misy tsy niambina atao azana tamin'ny maso tamin'ny sofina tamin'ny fo tamin'ny vava dia niditra ilay fahavalo fa androany tompo tena miteny amintsika hoe aza ho mamy divay aoka ho fianona ny fanahy aoka ho fianona ny fanahy fa manina ny fianona ny fanahy raha tsy fianona fanahy masina ianao tsy afaka anao sitrapon'Andriamanitra ary rehefa tsy manao sitrapon'Andriamanitra ianao dia tsy mandova ny fanjakany lanitra satria hoana tsy zay rehetra manao amiko tompotompo niditra ny fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapon'ny raiko zay any an-danitra ary ny afahanao manao sitrapon'ny ray a dia mifafenon'ny fanahy masina zay ny vaolana e ny olona rehetra ngefa mahafantatra daholo ohatra ny faratsy ny fizangajangana e fantany io fa ratsy fa tsy afaka izy efa fantany hoe ratsy ny mifoka fa tsy afaka izy fantatra foana zany le ratsy fantatra le ratsy fa tsy mijany eo amin'ny tentsika ratsy io fa ome vaolana izy ahoana tonga ny ho afaka fanatonany an' Jesosy dia fananany herin'ny fanahy masina ao anaty halleloia ary zay manana ny fanahy an' Jesosy any ny afaka mandresy ny nofo mandresy any Satana mandresy ny fahavalo ary ny fanahy masina koa no mampiaiky ny olona ny fahotana androany tiany Jesosy fianona ianao androany tiany Jesosy fianona ny ray ianao rehefa tonga ny fanasana tao amin'ny tany tao akana lany divay
dia tonga ny olona hoe tena lany divay ty fa ahoana dia niatsoan'ny Mary renin Jesosy a ny olona dia hoe daoka tenenin Jesosy fa tena lany le divay. Dia zavatra hita tao anatin'iny dia zao ny siny nipetraka vakio kely ny Jaona toko faharoa, Jaona toko faharoa andiny fahenina, Jaona toko faharoa andiny fahenina. Ary nisy sy ny vato enina mahalany rano indroa na intelo ny vata avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'izy ozy. Dia hoy Jesosy taminy fenoy rano ny siny, dia nofenoy hatramin'ny ary hoy Jesosy taminy tovozy amin'izao ka ento eo amin'ny mpandahatra ny fanasana dia netiny. Mila fenon'i Jesosy ianao, mila fenon'ny fanahy ianao. Ny antony a rehefa fenon'ny fanahy ianao a dia misy fahononam-po. Rehefa fenon'ny fanahy ianao a dia misy fahafaham-po. Ary rehefa feno ny olona feno any no afaka manino, no afaka mizara. Ny olona feno ny any no afaka mizara. Fa raha tsy feno anao, inona moa no zarainao eo? Ianao raha tsy feno, fa no fenona aloha le siny, dia rehefa feno le izy a dia ozy hoe nana amin'izay a zarao meo mpandaha manome fanasana. Zany hoe ho aso hoanao ihany koa dia izay ny fahafenonao aloha ho anao Jesosy feno anao, fa rehefa avy eo a iran'i Jesosy iny a izara ao amin'ny hafa. Ny fanahy masina izay tsy niavina mila anananao, manome fifaliana, manome fiadanam-po, manome fitsarana, manome fahononam-po, manome ny toetra tahaka ny toetran'i Jesosy. Halleloia. Ary rehefa aveo afaka mizara ho an'ny hafa ianao, afaka mizara ho an'ny hafa ianao. Fa feno rano siny hozy Jesosy. Siny zany hoe fanadiovana sy nitery ambany tery tsy dia tena nisy antony tery, fa inona nalain'ny tompo dia ny fenona tena nino nanasoa ny mpiara namonjy lalonana rehetrarehetra. Aza mieritreritra ianao fa olona tsara nalain'i Jesosy. Iza ny olona nalain'i Jesosy? Izavy ny olona nalain'i Jesosy, hitory, anambara, hizara ny teniny, hitondra ny famonjena, mpamoretra, angaratsy ny mpamoretra tamin'ny tsy marina. Ary mpamoretra dia misy kolikoly ao, misy fitaka ao. Fa manino? Inona nalain'i Jesosy? Inona nalain'i Jesosy? Iza koa nalain'i Jesosy? Mpanjono. Karatsy ny manjono. Mpanjono nalain'i Jesosy. Mpanjono tsy nahita fianarana, tsy nahita taratasy. Ary rehefa mamaky ianao amin'ny asan'ny apôstôly eto izy hoe tonga aty reto olona tsy mahay taratasy reto, tsy mahay abidi reto, nefa reto namadika ny tantaran'izao tontolo izao. Noho n'inona? Tsy noho ny abidi, tsy noho ny fahaizany, tsy noho ny fahalalana, tsy noho ny fananany be, fa noho ny fanamasina. Tsy midika akory zany hoe tsy dao tsy hianatra tsony. Mianara foana zay mpianatra, ataovy tsara ny fianarana. Sy nanala baka teo zao be da be no afaka baka dia toy izy rehefa mbola afaka mianatra. Iza koa nalaina? Mpitsabo, dokotera. Tsy avy antsony marina hoy Jesosy fa mpanota fa hibebaka. Ary hoe tao anatin'ny fotaka manevo fahotana nampiasain'ny tompo izara ampiasan'ny teniny rehefa aveo. Dia ao mampatsiaro ny Korintiana hoe tsy betsaka, vitsy ny olon-kendro izy, vitsy ny avorazana, vitsy ny olona ataoko hoe eritreretin'ny olona ho tsara eto n'izao tontolo izao, fa ny adala mihitsy izy no nifidiny, ny varazana ozy ny fidiny, ny malemy ozy ny fidiny ampiasain'ny tompo. Satria nahoana? Le fanamasina no atao ao rehefa aveo. Inona mahatonga anampy teny izay? Le siny nalaina tery ambany fisasana tery io izy nalaina fenoy rano natao tao avy nivadika divay. Iny divay iny aveo anomenany olona gaga ary le olona sotra rehefa aveo hoe ny divay ataonareo tao tsara foana. Ny olona matsy rehefa memamamy dia soloany divay ratsy aveo nareo tahiry an'ilay divay hatrafarany. Zay Jesosy zay. Zay Jesosy zay misy tosiny Jesosy rehefa misy tosiny Jesosy zay tsara mpanao tsara.
aoka ho fianonan'ny fanahy ianao afoizo ny fahotana, afoizo ny firaisana tsokombakomba amin'ny ratsy, tsy afaka miaraka izao tontolo izao sy Jesosy. Ny mampalahelo mantsy amin'izao fotoana izao dia lasa le fomba izao tontolo izao miditra ao anatin'ny fiangonana, lasa le fomba izao tontolo izao miditra ao anatin'ny fiangonana, fa tsarovy ny tenin'ny apôstôly Jaona dia niteny hoe aza ty izao tontolo izao na zay zavatra eto amin'izao tontolo izao. Fa raha misy ty izao tontolo izao na zay zavatra eto amin'izao tontolo izao dia filan'ny maso, ny filan'ny nofo, ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana indray. Fa ny zavatra avy amin'izao tontolo izao izy dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Misy zavatra zany tena tonga dia mila tapahanao, afoinao, tsy raisanao tsokombakomba amin'ilay ratsy rehefa an' Jesosy ianao sy hoditra vaovao divay vaovao. Halleloja. Fahamasinana dia midika hoe manoka tena tanteraka ao an' Jesosy ianao fo saina fanahy. Ary zao ny voasoratra hoe raha misy olona aiza ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, dia maninona? Lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao ireo. Noho ny fiasan'ny fanahy ary noho ny fafenon'ny fanamasina. Raha fenon'ny fanamasina ianao tokony tsy fantatra olona tsony ianao le maly, ianao ve le maly to fa niova tanteraka. Satria zavatra ataon'ny tompo rehefa mihaona amin'i Jesosy ianao dia transformation totale. Azonao hoe zany hoe transformation totale. Zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy. Ao amin'i Jesosy ihany ny atonga anao olom-baovao, fa tsy ankoatran'izay. Ao amin'i Jesosy ihany dia maninona? Lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao ireo. Zay ny ao amin'i Jesosy, olona vaovao. Transformation. Rehefa hoe transformation zany tsy haiko ohatra inona zao transformation? Rano lasa glasy. Tsy hitanao tsony le rano mandeha mikorotankorotana teo fa lasa mivangana glasy. Na hoe ny rano lasa entiny. Transformation zany tsisy idirany amin'le teo aloha tsony. Azonao ve? Ary raha ny olona anankiray nanolona tenao an' Jesosy tokony tsisy idirany amin'le teo aloha tsony. Fa raha ohatra ka mbola misy idirany be amin'le teo aloha dia zao ny fandeha na lainga le fanolora tena modimody fotsiny nataotao fotsiny, na le izy misy tena hoe tsy fankatoavana be ao dia tsy miova mihitsy ianao. Azonao ve zany? Anankiroa, na tsy tena nanolo tena fa modimody nanolo tena dia teo ihany ny teo, na nanolo tena fa ela be le fiasan'ny fanahy satria misy famamona divay. Izy teo misy famamona divay dia mamimamy divay. Fa rehefa nanolo tena ao an' Jesosy ianao dia lasa ny zavatra taloha lasa ny zavatra taloha, ndreo fa tonga vaovao ireo. Zay ny ao an' Jesosy. Aza ho mamy divay, aoka ho fianonan'ny fanahy, aoka ho fianonan'ny fanahy zasy ianao, fianonany siny feno rano. Tahaka famasinana amiko sy aminao mitompo, tahaka fanavozana fanoloran-tena amiko sy aminao mitompo, mitaky fialana amin'izao tontolo izao, amin'ny fomba amin'izao tontolo izao, fialana amin'ny fijangajangana, fialana amin'ny fahalitono, fialana amin'ny zavatra rehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra noho ny fahamasinan'i Jesosy. Ary matoy izay teny aoka fianonan'ny fanahy ionao fahanao miala. Azonao hoe zany tsisy excuse mihitsy rehefa tonga amin'i Jesosy tsy vitako le izy. Ahoana tsy vitanao? Fanahy masina efa nomeko anao. Ahoana tsy vitanao efa nombona teo amin'ny azy fijaliana ako ary efa maty tsangana tamaty efa nomeko ny hery rehetra, ary efa nomena ny hery rehetra dia any aminao koa zay fiaino fanahy ianao. Amanam-pananatsika azy Isaia 40. Isaia 40. Isaia 40 ilainao ifanahy masina io. Ary hoy Jesosy, mahatsara anareo ny fialako. Satria raha tsy handeha dia maninona? Tsy avy aminao ny mpananana. Iza le mpananana? Fanahy masina. Zany hoe ny ilaina ny nandehanan'i Jesosy satria rehefa nandeha Jesosy dia milatsaka ny fanahy masina. Ary rehefa aminao ny fanahy masina, ino mananatra, mampionona, mamefa fafo, mamefa honona tena. Dia ohatrany avao ny fanahy masina io. Isaia 40 andininy fa roa. Isaia 40 andininy fa roa. Ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahendrena. Fanahin'ny fahendrena. Matopo ny teny hoe aza manao adaladala fa ao ko fianonan'ny fanahy. Ny anafaka anao amin'ny adalanao dia inona? Ny anafaka anao amin'ny adalako dia inona? Fanahy masina. Satria io no manome fahendrena. Fanahy ny fahendrena.
ary io ten'andriamanitra raha misy tsy manam-pahendrena aoka izy agataka amin'ny tompo zay manome malalaka sady tsy mandatsy. Io fahendrena io nangatahan'ny Solomona ray tatana ny vahoaka. Dia aoka ho fantatrao fa io fahendrena dadavinao io tsy iza fa Jesosy. Ary ahafahanao manana zay fahendrena zay dia ny fanamasina ao anatinao. Haleloia. Nofo rehetra ny voalaza ny olona masina rehetra dia inona ny toyany? Fahazavan-tsaina. Mila fanoloran-tsaina ve ianao? Mila toro-tsaina ve ianao amin'ny tokony ho toy amin'ny fiainanao amin'ny ho avy? Ilainao ny fanamasina mba tsy ho lalana migodana makany amin'ny fahaverezana ny alehanao, fa ho lalana ety sady tery mitondra fiainana. Dia io fanamasina io no manolo-tsaina ho anao. Haleloia. Toyany fanahy ny fahendrena, fahazavan-tsaina, fanahy ny fanoloran-tsaina, fanahy ny faherezana. Mila heritsika rehefa miazakazaka, mila heritsika rehefa miaraka amin'ny tompo. Raha tsy ao aminao fanamasina tsy manan-kery ianao. Complet zany io asan'ny fanamasina io, manome fahendrena io manolo-tsaina io manome hery io. Haleloia. Ina davinao koatran'izay? Misy davinao koatran'izay ve? Fahendrena, tolo-tsaina, hery. Ataoko fa complet rehefa ohatra ka ampy zay. Rehefa feno zay feno ianao. Dia io fanamasina io men'ny tompo afeno anao. Ny fanahany fahalalana, fanahany fatahorana an Jehovah. Haleloia. Fanahany inona? Fatahorana an Jehovah. Zany hoe ilay fanahy zany raha décomposena dia ireo rehetrarehetra ireo fahendrena, fahalalana, fatahorana an Jehovah, fanahy faherezana ao anatin'ilay fanahy daholo zay. Dia zay mahatonga Jesosy hoe mila nandeha izy. Zavatra afeno anao zavatra ilainao dia fanananao fanamasina. Fahendrena tsy anaovanao adaladala. Fatahorana n'Andriamanitra, fandehananao amin'ny famasinana, fandehananao araka ny tolo-tsaina no men'ny tompo, fandehananao amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao vaninandroenantsika zao. Satria tadio ianao hoe misy adversaire eto tany. Ary io adversaire io tsy amelanao io, fa ny ataon'ny adversaire dia ny atonganao KO. Ny ataon'ny adversaire dia ny atonganao lasa ria fahaverezana. Tsy izy io fa Satana sy ny foromon'ny rehetrarehetra. Ary rehefa vory zanak'Andriamanitra izy dia efa teo koa Satana. Ary dia vory fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady zay rapany. Raha vao tsy feno fanahy ianao misy vaga ao miditra izy. Noho izany miambena raha lasaina bavy. Miambena raha lasaina bavy. Mifo azy ianao zay matoro ozy izy. Tsangala maty ampazavarao Kristy. Combat atsika dia combat amin'ny mazava sy ny maizina. Combat atsika dia combat amin'ny marina sy ny laika. Combat atsika dia combat amin'ny tsara sy ny ratsy. Izy io ilay devoly fahavalo tsika ao amin'ny Jesosy tompo. Io ny combat io. Ary isan'andro mila miady ianao. Ary ny ahafahanao mandresy dia ny fanananao ny fanamasina. Haleloia. Ny fanamasina dia tsy fidina vola. Ny fanamasina dia tsy azo amin'ny ezaka, fa ny fanamasina dia omen'ny tompo rehefa mankatony tenin'Andriamanitra ianao. Haleloia. Ahoana hoe? Ny fanamasina dia omena rehefa mankatony tenin'Andriamanitra ianao. Ary fanamasina io nanaovan'i Jesosy fagagana be da be teto tany. Io fanamasina io nampiasa natonga ny apôstôly niasa tena niasa nanao asa goavana be tao anatin'ny asan'ny apôstôly. Ary rehefa napetraka ao anatinao koa ny fanamasina dia ahafahanao manao sitrapon'Andriamanitra zay. Nampahery izy ireo vavolombelona lazain'ny olona anankiray zay ary io tenin'Andriamanitra io dia niraisiny Korintianina faharoa faha 5:20 hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Tany sainy teo amin'izay fanovana nentin' Jesosy taminy. Zaho izy taloha dia olona be menimenina. Za taloha dia olona monina lava ary tsy faly amin'ny zavatra misy fa ny menimenina foana. Fa rehefa tonga tao amin'ny Jesosy aho izy ka nandray ny fanamasina dia fantatro hoe zavatra rehetra ataon'ny tompo miseho dia mahatsara avokoa ka tsy ny menimenina intsony fa misaotra anazy. Haleloia. Zany fanovana hoe mitomtompo zany araka ilay fizarana ny tenin'ny marika teo ihany koa hoe mahay misaotra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa manimba ilay menimenina lava io ianao ve tsy reraka? Raha misy olona amin'ny Kristy olom-baovao izy lasa ny zavatra taloha. Fantatrao fa ny zavatra rehetra misy eo dia efa kontrolen'ny tompo dia izy mametraka an'io. Raha izay fizy roa vavombelona anankiray zay. Faharoa, rehefa nanolo tena ho an'ny tompo izy ka nandray ny fanamasina dia lasa tsy tia tena tsony, tsy mihevitra ny anazy tsony fa mieritreritra ny hafa hoe inona no mety ilain'ny ranona zao, inona zao mety tadaviny ranona, inona zao mety ilain'ny ranona. Ianao nge rehefa manolo tena ho an'i Jesosy tsy velona ho anao tsony fa lasa hieritreritra ny hafa ianao. Zay le fanovana.
raha taloha tia tena mitadiny ianao mitady zay ilainao foana rehefa tonga amin'i Jesosy ianao tsy hainao tsony velona fa Kristy ny velonao anatinao ary lasa mitady zay asoa ny afy ianao maty zany le ianao tia tena e azonao hoe zany dia lasa mihevitra ny afy ianao halleloia manarak'izay rehefa nanolo tenao antoka ozy izy a ny olona ozy izy zao dia maika mividy ary zay le vaninandro renantsika zao vaninandro renantsika zao dia le fotoanan'le fahamaizana mividy ary zavatra ataon'ny fiarahamonina la société a dia ny amporisika ianao mividy na zavatra tsy ilainao ary io fa tairiny ianao amin'ny publicité tairiny ianao amin'ny sary tsara tare tairiny ianao amin'ny soratra malaitaika tsy ilainao akory le izy fa nitairina valy ianao a dia iny ianao fa mividy aza mba hainao tsony zany rehefa amin'i Jesosy ary mila miampiny ianao fa tsy hoe hoan'ny tsy hoanatsony zany fa napiro ary ianao raha tsy miampiny ianao dia tratran'izany aretina anio mividividy lava io e aretina anio mividividy foana io e zavatra tsy ilainao fa vidinao foana ianao foana satria nahoany bangany ao anatinao rehefa bangany ao anatinao fiainonao amin'ny zavatra vidiny io dia fiainonao amin'ny zavatra rehetrarehetra io dia anao tsy fiaino ihany izy ty dia le farany ianao dia miteny ry raiky feno mahatra ity ny zanakao ny foky dia mahatra raha lavitra anao mamitaka mihitsy zao tontolo zao tsy nivezivezy any ka ary zavatsoa tsy zavatra afa-tsy ao amin'i Jesosy fa zay ny aretin'izao fiarahamonitsika zao aretin'ny mividy aretin'ny te azo la soif de posséder la soif d'accumuler maka foana dia ozy ilay olo zay rehefa joro vavolombelona hoe ny manodidina ozy izy zao dia maika be mividy an'ireny suv reny ianao zany suv zany tômobile le 4x4 kely suv sporti utility véhicule sy ny sisa manana ny fahafahana izy vidy manana ny fahafahana izy ampiasa fa nampiasana ary nytoka ozy izy hanetry tena hevitra ny hafa Jesosy ary ozy izy rehefa hitako tao anatin'ny baiboly rehefa mijery Jesosy anaty baiboly sambo kely nandehanana tsy mahita Jesosy ianao ka hoe nakasambo be halleloia tsy mahita Jesosy ianao nakasambo be sambo kely ny nalay sambo kely dia ampy sambo kely dia navita sambo kely dia navita nanaovany miracle tsy nahita an' Jesosy ianao tao nitaingo tsoavaly inona nampiasaina apotry iny ary mbola nindramo matary amin'olona tany nefa Jesosy io Jesosy le tompontosy mpanjakampanjaka io afaka ampiasainy zavatra rehetra alaza ny zavatra rehetra fa tsy narototra azy zany satria tao amin'le toetrany toy an'le tamin'ny heriny aty hoe manana fanetretena manafona ny tena tsy olana amin'i Jesosy ny hoe andeha nokatra 5 étoiles tonga iterahany ainy zany e mampiasa ny Josefa ary Marie sy sisa rehetrarehetra hoe omaniny ty trano be ty maternité spéciale iterahany Jesosy fa taiza izy niteraka tany an-tranomompo izy niteraka tany tsisy zavatra nanirina azy zany hany be mpazaka ve dia any an-tranomompo fa zay le toetran' Jesosy zay le toetran' Jesosy zay tsy namaikamaika tamin'ny zavatra miretirety tsy maikamaika tamin'ny zavatra manaitaitsy fa olona tsotra simple ary raha lasiana bako rehefa tonga amin'i Jesosy ianao lasa simple amen rehefa tonga amin'i Jesosy ianao tsy maika ami'rendrarendram-piainana zany tsony ianao hoe tsy maika am'rehaka mompo zao fiainana zao ianao hoe tsy maika hiazakazaka hifaninana amin'olona ianao hoe namoaka ranona dia mba andeha hamoaka ranona koa mba namoaka an'ity ranona dia mandeha mba hamoaka an'ity koa mba anao an'ity ianona dia anao an'ity koa memo fanahy masina ianao fanahy fahendrena fanahy fahazavatsay iza ny mila an'izao iza ny mila nito iza ny marary mila fanafody iza ny nona mila mofo iza ny tsy manana akanjo hivitanana akanjo iza ny mila an'izao hivitanana an'izao zay ny azakazahanao satria grolo anao any an-danitra fa tsy hoe azakaza hoe ianona nanao andry dia anao andry koa ianona nanao anitsy dia nanao anitsy koa azo mamy divay aza ho mamy divay fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy fa aoka ho fianonany fanahy ny fanetretena halleloia kaza mety tratram-poizy zao tontolo zao ianao amin'ny Facebook io ao daholo ty vente en ligne rehetrarehetra ty zavatra tsy ilainao zao fa tairina le filanana anatinao tairina le filanana anatinao zavatra tsy ilaina zavatra tsy maika fa misy koa le vola dia mividy
misy nay tsy manam-bola fa lasa mamolotrosa, mitrosa noho ny zavatra tsisy antony, misy zavatra tsy mampandroso, zavatra tsy ilaina lany hitrosanao, anaovanao rendrarendra. tsia bokan-trosa noho niny, bokan-trosa noho ny rendrarendra. Sery vitanana malatsy amin'ny monina vatotra koa, nanana fahendrena koa ny malagasy. Aleo miaina ao anaty ina moa le teneny amin'ny obolana, aleo sombo mofo kely misy fiadanana, zay arena be mampiaya. Fa zavatra amin'izao tontolo izao ty dia tena zay le amin'izao fotoana tena hoe le rendrarendra tsy fananana be. Fa ilainao ny fanamasina nananao fahendrena. Halleloia. Ilainao ny fanamasina nananao fahendrena ka tahaka ny an'i Jesosy zay ianao hoe tsy nitady 5 étoiles, tsy nitady sambo be, tsy nitady soavaly. Tamin'ny andro Jesosy ke be da be ny soavaly, tamin'ny andro Jesosy ke be da be ny kalesy. Mety afaka teny Jesosy hoe asivy soavaly anankidimy ao aloha dia ataoko misy karosy dia za mipetraka ao anatin'ilay karosy. Tsy nilay Jesosy zany, zana boriky zay dia vita nandehanany. Halleloia. Ny fanamasina aoka ho fianonan'ny fanahy, aoka ho fianonan'ny fanahy. Fa rehefa tonga ao anatinao io fanahy io mahay mianona ianao. Azonao ve zany maninona? Inona dika mianona? Faononana. Mbola afaka vita ianao fa ianao mihitsy tsy te vity. Mbola afaka maty ianao fa ianao mihitsy tsy te haka. Mbola afaka manao zavatra ianao fosiny ampy zay. Zay le fahendrena. Mafetena zany mahay mijanona hoe atreo. Halleloia. Fa tsy mirobaroba amin'ny zavatra tsy misy antony. Averika ny mitany tompo, mame fahasoavana tompo, zao ianao manana fahendrena, manana fahononana. Fananomenantsika ozy izy dia fanamahery sy fitiavana ary fahonona tena. Zay koa io fanamasina io. Fanamahery sy fitiavana ary fahonona tena. Komplika zany raha lasa ianabavy. Hitadinina tsony ary ianao. Fa io fanamasina io anatinao. Io fanamasina io manisy tompo-kase anao. Io fanamasina io mampiakatra anao rehefa avy Jesosy eny aminao lanitra. Ary io fanamasina io tsy voavidim-bola amin'ny karena. Misy sakividy an'io tao anatin'ny asan'ny apôstôly toko 9. Fa ozy Petera vereza ianao mamyvolanao. Fa zao dia verinao fa voavidy vola ary ty fahasoavan'Andriamanitra ty. Sao dia verinao voavidy vola ary ty fanomezana ny fanahy ty. Ozy hoe mba ametrao tanana Petera, mba ametrao tanana fa zay esanao zay ametranao tanana, zay androanao dia vola teo afaka daholo. Ty ny vola mba ametrao tanana koa ka rehefa mba mametra tanana amin'ny olona sy rehefa miasa dia ho afaka daholo. Naka le vola ve Petera? Tsy naky Petera. Fa be da be tsy ohatran'ny Petera amin'izao fotoana fa maka vola rehefa hivavaka ho anao, maka vola rehefa metra tanana ho anao, maka vola rehefa hitory teny ho anao, maka vola rehefa hanao zavatra asain'ny tompo atao. Ahoana ozy nefa Jesosy? Nomena maim-pony ianareo dia aoka izara maim-pony. Tout est gratuit dans le royaume. Halleluia. Toy izay naka misy ny dépense. Fa io misy zavatra ampiasain'ny tompo. Tsika ve ampandavina hofatrano ato? Tsika ve ampandavina jiro ato? Tsisy a? Misy nitakiko hofatrano ve ianareo? Misy nitakiko jiro ve hoe fa ando jiro zao? Tsisy. Satria misy raha lasaina bavy ao, misy firaita-po amin'ny tompo ao ty dia hoe io fotsiny rano ampiasao. Zay le miaraka amin'ny tompo, miara-miasa ao dia mandeha ho azy io. Fa tsy hamaky lobe le izy dia misy vola foana. Tsia. Zay le fiasan'ny fanahy masina. Lasa mitohy ihany le izy ao ko fianonan'ny fanahy. Rehefa feno fanahy ianao tsy andany andro anao fitadiavam-bola, anao voalasan'Andriamanitra ka hoe anao tezene concert 40 000 ariary mba hanorenana ny tisitisi ty. Ny tompo mahay manome an'io tsy mila tezene concert fa lazaiko anao zany. Misy raha laza hoe zany tena hoe tian'i Jesosy. Zany tena hoe miaina tsotra. Zany tena hoe tsy maka fafolo kareny zany, tsy maka rakitra zany. Fa hitanao fiasan'ny tompo amin'ny alalany. Fa mamanginy kamboty, manangana trano fitezana, manangana orphelinat, mavita manokatra radio, mavita manokatra télé, mavita manao asa be da be.
fa tsisy mihitsy hoe nitaky vola ho anaovana an'izay, tsy misy mihitsy hoe nanao etsika be pazona zay, nomeny tompo fotsiny le izy. Za koa miteny anao rehefa mitoetra ao amin'ny tompo ianao, omeny fotsiny io, omeny fotsiny io. Ary miteny an'izay rahalahy zay moa fa afaka teny koa hoe niasa napetraky ny tompo amintsika, niasaka napetraky ny tompo hatramin'izay, tsy misy mihitsy hoe fitakiana vola tany aman'olona. Raha nandeha tsika tamin'ny fitoriana rehetra zay natao tamin'ny fitoriana rehetra zay naleha nilana vola, tsy misy mihitsy hoe fitakiana sy fanerena. Fa ny olona rehefa babon'i Jesosy dia mameo azy fotsiny izy. Azonao ve zany? Ny olona rehefa babon'i Jesosy dia mameo azy fotsiny, dia mandeha ho azy fotsiny zany rehetra. Lasa toetran'ny olona le manome, lasa toetran'ny olona le manome satria lasa toetran'i Jesosy ny ao anatiny. Ary dia mameo azy fotsiny izy satria toetran'ny tompo le manome. Aoka ho fianonan'ny fanahy. Halleloja! Rehefa fianon'ny fanahy ihany koa ianao mandositra anao le ratsy, manimanitra famasinana ty rahalahy ty, manimanitra famasinana ty raha nabavy ty raha vavy ty, tsy makasika anao le ratsy satria aminao ny fanamasina. Mora kely mamoaka ny asan'ny maizina, mora kely ny asa ho an' Jesosy satria ao anatinao ny fanamasina. Ianao androany mbola manofinofo ratsy ianao amin'ny alina, manofinofo enjehan'ny omby, manofinofo misy manindry. Androany ianao manafaka anao Jesosy. Androany ianao aoka fianonan'ny fanahy. Fa misy tsy mahita tory tsara ato fa misy manofy enjehana. Misy manofy enjehany zavatra ato rehefa amin'ny alina. Misy manofy zazavavin-drano ato rehefa amin'ny alina. Zay mitarika anao amin'ny filana. Misy matsiaro voatsindry amin'ny alina. Teo afaka venao. Androany Jesosy manafaka anao. Androany io fanahy io aoka amenao anao. Aza manokatra varavara, matoa nisy an'izay nisy varavarana sokatra tao. Matoa nisy an'izay nisy varavarana sokatra tao. Manaky an'izany ianao sa tsy manaky? Fa ny devoly tsy hiditra fotsiny amin'izao raha tsy misy varavarana sokatra. Ny devoly tsy hiditra fotsiny amin'izao raha tsy misy varavarana sokatra. Noho izany anjaranao manapa-kevitra, anjaranao no mitsangana, anjaranao no mijody, anjaranao no manohatra hoe tsia. Aonao izy dia Petera, dia voly fahavarnareo mandeha tahaka ny liona mitady izay harapany, dia ahoana izy? Toero izy, nomeny tompo fahefana ianao manohatra. Ny afanao manohatra dia n'inona? Fanananao ny fanamasina. Halleloja. Ny fanananao ny fanamasina.